Tonga soa indray isika tao anatin'ny historia nandritran'izay volana izay sika dia nitafatafa sy nafantatra ny tantaran'ny Elfazara Fazaralia tao anatin'ilay resaka K1 sy Muay Thai. Tsy dia hifanalavitra an'izay ihany koa isika amin'ny fandraisana ny vahiny vaovao manomboka amin'ny tian'io ity indray satria tovolahy izay manana ny maizy azy ary manana an'ireo trophée maromaro izay hitantsika eo ambany ireo anazy daholo ireo no vahintsika eto amin'ny historia androany. Ny anarany Randrianiaina Mikael be dia be angamba no mahafantatra azy. Misy koa no manome anarana fiantsoana kely hoe lava na hoe damma ihany koa. Izy dia mikatroka ny kickboxing dia eo ihany koa ny K1. So lava resaka aho fa tonga dia asaiko ianao ry lava hiaraka amiko eto amin'ny plateau eto hitafatafa sy hiresatresaka. Tonga soa atao anatin'ny historia. Miaraba lava. Faly miaraba tsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny télévision TV Plus ary miaraba koa ny mpani izay mpanentana eto amin'ny historia. Eny Androndrakely eny mpiray tanàna anisan'ny tena nahafaly hoe misy zandrikely promotion niaraka ihany izay niarany lalao tamin'ny mbola kely dia faly ny tena hoe misy promotion niaraka tamin'ny tena tafiakatra ambony be amin'ny resaka atleta dia izay ihany koa ny anisan'ny tena hoe nanasana azy atao anatin'ny fandarana eny Androndrakely eny izy mipetraka. Efa voalazako teo ihany ny anarany se hoe Randrianiaina Mikael na lava na damma fa mba sarazarao aminay hoe iza marina moa izany damma izany. Ny anarako Randrianiaina Mikael, zanaky Randriana Jean Paul sy Rasafindrasoa Emiliana Ernestine izay mipetraka eo Androndrakely. Fantatra misolona anarana hoe Paul sy Koly ireo ray aman-dreny kompatanana ho anareo. Kely ho an'ny dada sy ny mama. Nanomboka tamin'ny oviana ny tena nitsiry izany hoe iny efa tena andehanao boxe na andehanao an'ilay K1. Dia izy aloha somary tsy nanana nofinofy be zany tamin'ny mbola kely hoe andehanao boxe na andehanao K1 fa somary efa taty arindrina vao tafiditra tao anatin'izany tontolo hoe haiady izany ny tenako satria tany amin'ny taona 2019 tany 2009 moa zany 2009 no nanomboka nyroboka tao anatin'ny tontolon'ny kickboxing ny tenako. Natonga natafiditra tao anatin'le boxe nisy fotoana nisy cousinko zay Nene ny anarany. Nene? Nene. Dia le rino mitarika anahy hoe andao hikotrana fa mety amin'lahy le boxe dia ohatrany tsy narisika mihitsy tsy nazoto. Dia taty afara ihany nitarika anahy foana izy nitarika anahy foana dia tsy nazoto mihitsy dia taty afara izy niteny andao hijery combat raha tsy tia lahy le boxe. Juste hoe mba hijery fotsiny. fotsiny. Hoe mba mijery fotsiny dia tsy haiko ohatrany nisy nampirisika anahy zany hoe andao ndana mijery fa mety dia nijery nijery dia nanomboka ohatrany neta fidifiditra kely atao anaty amin'izay le izy dia nisy combat-na somary le bebe teo 70 kilo teo 67 dia nahita an'iny combat iny amin'izay dia teo amin'izay vao nanina moa zany ohatrany tsiry le afim-pitiavana zany. Tsiry le afim-pitiavana hoe sahako reto bandy reto zany ny adiveako raha manao boxe dia nanomboka teo dia hoe dia hanao boxe tonga amin'izay ny alarobia tonga dia nikotrana. Taiza no nikotrana tamin'io? Nikotrana tao amin'ny club Ansisika ao Ambanidia Centre International Sport de Combat izay dia nanomboka nikotrana dia vao nahita anahy moa le maître Arsène zay vao nahita izy dia nieritreretiny angamba hoe fa mpanao boxe be tany amin'ny hafa sy hafa tary. Nefa mbola tsy izy mihitsy. Mbola tsy nalahina an'izany hoe ohatry zao direct crochet uppercut zany mbola tsisy afa-tsy mihitsy. Dia to dia niraisiny ohatrany nanao sparring kely zay. Dia teo to dia ohatrany voarairay be mihitsy dia ohatrany somary kivy kely avy eo vao manomboka avy eo to dia zany nidona aty aminahy aty. Dia avy eo amin'izay vita moa le boxe vita le entraînement avy eo dia niresaka izy
Elany veriko fa efa nanao zao izy za hoa tsy tena tsy mbola nanao mihitsy vao samba mihitsy ay tena mety am'laty ozy izy fa tiako be le moral ozy izy fa mitongava foana mikotrana de nanomboka teo de nikotrana foana am'zay de nikotrana kely tsy haiko 4 mois de nisy accident zay nahazo anahy nisy combat zay zany to de saika hoe hanao section Antananarivo section Antananarivo de nanao préparation zay combat zay de avy eo za ao anaty fanazarantena nanao sparring de ohatran'ny nisy teknika kely zay nataoko nanao front kick sauté de ohatran'ny voaray ny tongotroko voaray any maître Arsène ihany moa zany nanao assaut taminahy tam'zany andro zany de nikapoka za amin'io mbola tsy de tena mahay tsara hoe ohatran'ny ahoana rehefa mianjera sy ny tariny ohatrany de nikapoka de ty lohako ato aoriana ty no nikapoka tamin'ny soma de nanomboka teo to de fanina be de tsy natsiary tena ohatran'ny naloloy teny de goba mihitsy de avy eo petsaka de nisotro rano de rano sotroina to de midegoba ihany avy eo nanomboka teo de ohatran'ny tsy natsiary tena ohatran'ny valabalaka be foana am'zay de avy eo to de tsy natsiary tena ntsony fa to de nentin-jareo avany amin'ny hôpitaly am'zay vao tonga saina zay vao tonga saina tsy tonga saina mbola tsy tonga saina ihany aloha fa nidelira am'zay tany amin'ny hôpitaly tonga daholo ny olona de midelira hony ahy andeha atsaka rano nefa za amin'io mbola sisy romo any amin'ny hôpitaly andeha atsaka rano zao après sahan'ny olona zany de tsisy fatako daholo zay olona eo de teo zany de natao scanner tam'zay andro zay de sahirana be re ray aman-dreniko niaraka amin'ny maitrako tena sahirana za koa mantsy zanak'olona sahirana de fitadiavana an'le vola nanaovana an'le scanner tam'zay tena nanahirana combat be de hita ihany moa izy de vita le scanner de tsy naninona tam'zay andro zay fa le vokatry le fianjerana fotsiny na tonga de hoe tsy natsiarosaina sy le delira kely zany de ohatran'ny voadona kely loha tam'zay de natao scanner le izy fa tsy naninona ny olona matetika rehefa hoe voadona ny loha de midelira de hoe za tsy hanao tsony fa lava tena vao maika tena hoe ohatran'ny nandrisika be ve zay zavatra zay inona tonga an'izay ohatra teo ny vao maika ny be da be ny olona nanakivy anahy no ny teny hoe ajanony any lesy zavatra mono an'lahy io zao io fa ohatran'ny vao maika arakaraky ny tenenan'le olona anahy vao maika naprisika anahy ndray hoe ataovy tohizo de tam'zay ohatran'ny nanao nahazo repos kely 1 mois de tena nalahelo be le tsy mikotrana nefa za herinandro tao aorianan'ina de efa tena nandeha crosskross kely ndray le amin'ny isaky ny atanjo de verina tsikelikely tsy anjaiko tsy vita akory ary le 1 mois anaovana repos de afa lasa ndray nikotrana de vita ny 1 mois de avy eo nanotoy an'izay ny préparation moa de nanao compétition avy eo de premier combat 2010 iverenantsika zay resaka combat manomboka teo amin'le compétition zay rehefa eo fa niteny lava teo hoe sparring inona le sparring zany assaut resaka essence technique fa mampita zany hoe io ohatrany hoe manao entraînement zany ohatrany hoe manao entraînement any amin'ny salle zay le sparring eny iresaka amin'le hoe combat voalohany sy ny sisan'izay mialohany natongavana tany amin'le combat voalohany aloha misy dingana hoe préparation sy ny sisa nisy olona ve nanantona ny lava sa lava ny tonga de nandeha nanantona olona hoe za raha maître ohatra hoe raha maître ny ataoko ohatra hoe za raha maître te combat sa hoe nisy olona hoe lava sao de mazoto ala raha ohatra hoe atosikay le izy indray aloha nisy i maître Arsène zay naprisika be anahy mihitsy ary isaorako manokana izy satria raha tsy izy tsy nahay an'izany taka sy totondo zany ary na voataiza be mihitsy na ny moral na ny inona moa zany ara-panahy rehetrarehetra atao fitondratena rehetrarehetra de izy no to de nanendry anahy hoe ialahy miady ianona avy miady daholo izy de za koa moa fa mazoto raha teo tam'izay premier combat 63 kilos de nandeha ny combat bandy nanao taminahy tamin'io bandy efa avancé somary avancé zay fa resiko le ry
resiko le ry de Vao combat voalohany tonga de naresy. Premier de combat tonga naresy. de naresy. De avy eo to de championnat ny section Antananarivo aloha tam'zay. De tafakatra ligue. De avy eo nanao combat ana ligue. De tafakatra ndray de nahazo championnat ana ligue n'Analamanga ndray. De nitohy ihany de nanao Madagasikara tam'zay am'zay tafakatra Madagasikara. Tafiditra ekipam-pirenena. Mbola tsy tafiditra aloha teo fa nanao Madagasikara. De nandeha koa tonga de nanao demi-finale de tafavoaka tam'zay. De tany amin'ny finale tany amin'ny finale am'zay de nanao combat. De vita le 3 rounds, 2 minutes fois 3 mon combat. De vita le 2 minutes fois 3 de sahala ny adiny roa lahy. De nasiana extra round nampiana round ray. De teo any resy resy tany anaty point. Iny zany fahareseko voalohany indrindra. Mbola mety ho hitantsika ny sariny zay rehefa orindrina kely eo fa aza matahotra nareo fa ato anatin'ny historia tena hoe fizarana ny any ambadiky ny eny ambony indrindra ho an'izay efa nahita ny combat ny lava. Ho an'izay mbola tsy nahita misy sarina combat ny lava ihany koa raha antsika rehefa avy eo. Fa tao anatin'izay combat rehetrarehetra izay mino aho fa mba maka sopapa kely amina combattant efa manana traikefa. Izany hoe pikatroka K1 na kika tena hoe ataony lava fitaratra. Ny eto an-toerana ve sa hoe mety daholo na eto an-toerana na ny vahiny. Ny teto an-toerana aloha zany de Julien zay no mba tiako ny adiny sy nafinaritra anahy. Inona ny tena hoe atohany? Ny azy zany spécialité any eo amin'ny tongotra. Mafitaka be zany. Izy manana spécialité be ana tongotra mihitsy izy. Fa zay nakafiziko. Ary raha vahiny indray? Raha vahiny indray Rico. K1 kickboxing samy discipline nataony lava daholo. Fa iza amin'ireo ny tena hoe ohatran'ny hoe somary titianao kokoa no mikatroka azy? Le K1 aloha ny somary tikitiko kokoa. Inona ny antony? Satria le K1 zany efa tafiditra ao anatin'le professionnel be izy. Satria plus mitovitovy amin'ny kick ihany izy. Kickboxing tsisy genou. Fa le K1 mia plus genou. De izy koa somary milamindamina fa tsy rododo be ohatran'le kickboxing. Satria misy ohatran'ny misy tara mijery kick de tena ie raha mijery ny Facebook ny dame matetika de miaraka amin'ny akama mandeha micross na mandeha manao bisikileta manao ahoana ny fandaminana ny resaka kosana sy ny fiainana andavanandro. Sa hoe tonga de hoe tena efa kotrana foana io na latsinainy hatramin'ny alahady de zay foana. Tsy kotrana foana aloha hoe samy hafa le izy. Rehefa le manao fanazara-tena aloha zany ny any amin'ny salle larbi sy sabotsy. Fa afaka manao individuel ho anahy manokana rehefa mazoto isan'andro ohatra. De afaka manao individuel, afaka mandeha makany Antotso zary hery manao entraînement ao. De eo amin'ny adiny firy isan'andro eo? Eo amin'ny 2 heures eo. 2 heures par jour eo ny entraînement. Ho anao manokana na hoe ho anareo mpanao kick sy K1 mafy be hoe kotrana tsy maintsy atao? Sa hoe na de juste le mba manao travail ana direct sy crochet fotsiny? Izy aloha somary mafimafy. Mila tanjaka be le boxe fa tsy mitovy amin'ny inona moa zany? Karaté sy ny taekwondo. Atao an'olona maherihery setra zany le boxe sy K1. Sady be vovokaina. Sady mila mokon-doha be le izy. Ahoana ny hafalianao hoe na de hoe tsy nofinofy ary le tany voalohany andeha hanao boxe sy K1 de ahoana ny hafaliana hoe ity zavatra ataonao ty no iny fa natafitanao ny ohatran'ny Madagasikara nakany ampitan-dranomasina satria nisy combat maromaro nataonao tany an-tafitany. De anao koa laza hoe zanak'olona sahirana, matetika ny zanak'olona sahirana faly be foana rehefa hoe taingina an'ilay fiara manidina be ireny. Tena faly mihitsy aloha ary tena tsy nampoziko mihitsy tamin'izay fotoana izay. Première sortie ako tamin'izany La Réunion.
de nanao combat international de nisy fotoana ohatrany tsy mivoaka ny visa ohatry hoe androany tokony andeha de tsy mivoaka nefa de tsy mivoaka nefa ny visa fa ny ampitsony iny le izy vao mivoaka de ohatrany somary kivy be diso fanantenana be hoe tena tsy lasa tsy zany lasa ndray nisana nisy sokatra nisy sokatra de tena fa kivy be tena tonga de ohatrany kivy be zany de ohatrany to de naninona moa zany de si kely de nalazy kely de aveo kanjo kay nivoaka tamika le vizany ampitsony iny de lasa za amin'ny tena efa somary efa tsy de en état tsony zany de nandeha ny combat za fa zatsa an'le combat 2 minutes fois 3 combat ny anjana tany kay to de 3 minutes fois 3 ny combat tany le combat vita hatramin'ny farany fa somary mafy io niady natsiako tena hoe mafy indrindra tam'ty coupe ty trophée ty tam'ty gala international 2020 20 mai 2017 tany Saint-Paul la Réunion de zay niady tena hoe mafy indrindra zany zay natsapa tena hoe mafy indrindra de le ady vitako hatramin'ny farany za raha tokony hoe nahazo victoire ihany resy tamin'izay fotoana zay mifaresena faharoa resy akony niady versi niady zany amin'io fa tokony hoe kahoaka le ady ve efa resy efa tokony najanona niady fa iry zareo no mandray mampiatsana de tsy maintsy vorayako amin'ny midely izy ao amin'ny épaule ao amin'ny midely droite foana nalevako de efa tsy zakany intsony le izy de ohatrany nitsana ny épaule ay nitsany ty de voarayako izy de nitsana iny de atsanony arbitre niady nefa za mbola tokony hiady de efa tokony hoe ajanona zany niady satria efa resy efa tsy mahavita ntsony izy ajanon'le arbitre ndray niady de tsabony aloha le olona aloha ampiakariny ndray le sorika le bandy de vita iny de alefa ndray le ady de le bandy amin'io efa mitsotsoka be za fa valaka be de aveo voarayako voadakako ihany izy de nitsana ndray ny épaule any de najanona ndray aloha niady ny stop kely ndray de nafatotra ny fara mola izy tsy nentsony de nafatotra ny tanany nafatotra mihitsy nasiana tady de efa tokony hoe ajanona niady efa tokony hoe zamy maresy de tsy nety iry zareo fa hoe tohizana ihany ny combat ianao amin'io fa mivalaka ihany za fa mireraka de aveo le bandina ihany lasa naresy aveo zany de ohatrany hoe nisy fangalarana kely ohatrany hoe somary nisy fangalarana kely izy de teo moa de tsy nakiva fomban-dravatra daholo zany ia raha ny feo hoeny eny an-tanàna eny Andronjakely eny de tena maro be ny olona faly fa hoe misy bandy kely avy ety an-tanàna ve efa manao efa tafiakatra ambony be ohatran'izany sy ny sisa nanahoana fandraisanao an'izay réaction ny olona zay na hoe ireo olona mety tafaresaka aminao mety tonga de mitoraka voninkazo hoe tena lay le sarzandry sy ny sisa za aloha faly be akony sady tsy hitako zany zay nytenenina satria lasa hoe olo malaza tamiko zany ok fa rehefa nisavasava tany anatin'ny Facebook ny lava tany ndray satria tsy maintsy mba misy fikarohana kely de mahita ny sariny lavo miaraka matetitetika amin'ny hanitra ao amin'ny tarikatarika izay azo atao hoe manana ny lazany ao anatin'ny mozika zany hanitra ao amin'ny tarikatarika zany inona ny fifandraisanareo fifandraisanay izy nanampy anahy ihany koa ary nanoro-hevitra be da be ho anahy tao anatin'le fivoahako le nakany Chine somary izy zany nanampy anahy izy de za moa nanao coach anazy nampikotrana anazy izy tia mikotrana koa izy de za no nanao coach anazy de fanampy teo zany zay fanampinampy teo zany hoe finamanana zany misy taminareo nandeha tany Ampitan-dranomasina taiza avy ny toerana efa nale de taiza ny toerana nafinaritra indrindra hoe tsy te hotsony afa hijanona ty ary dada sy mama ny toerana nale aloha La Réunion de Chine zay ihany aloha hatreto de tany Chine tany aloha zany somary nafinaritra kely anahy
Ina le zavatra tena nafinaritra be tany Chine tany le nikitika liona iny ve sa le Be da be ny nafinaritra tany zavatra tsy mbola fahita taty Madagasikara hita tany daholo. Sady somary hafahafa ny tany no taty amintsika. Somary mahafinaritra. Resaka andaontsika mba hiresaka fianarana kely hoe inona ny fianarana tena nataon'ny dame. Mety hoe tao anatin'ny fanaovana boxe ve dia mbola nitohizana amin'ny fianarana sa hoe rehefa nanomboka niditra hoe andeha hanao boxe amin'izay dia hoe tena ndao hijanona hoe fianarana. Zaho aloha zany le efa nazavaiko teo hoe zanak'olona sahirana. Zaho zany tsy de nianatra akony. Fa mbola kely aho dia sahirana be ireo ray aman-dreniko tamin'izany. Dia teo aho dia ohatran'ny 6e tamin'izay dia nanao examen. Dia avy eo ampanaovana examen dia natsoina an'izay le fiantsoana écolage iny. Dia avy eo ohatrany to dia voanjo eo amin'ny ankizy be da be ianona sy ianona avy ny tsy mahavoaloha écolage voaka aty. Dia nijoro aho teny aloha dia ndana mody lisany sady le directeur tamin'izay tsy nitseritserona be. Lasy nisy mody alaivo ny écolage. Tsy miverina hoe raha tsy mitondra écolage. To dia lasa tamin'izay dia nalahelo be aho. Nalahelo be aho dia za tsy to dia nandeha nody. Lasa nandehandeha tany. Dia hariva vao nandeha nody tany an-trano. Dia tonga tany an-trano aho zay vao nitantara amin'ny mamako hoe mama zao aho tany am-pianarana. Nalefa nody aho fa tsy naholo kilasy dia zao. Izy tena to dia mijanona fa aza mianatra intsony. Tsy vitako zany. Za tsy manam-bola intsony. Dia nanomboka teo amin'izay zany dia tsy nianatra intsony aho. Dia tao anatin'ny tontolon'ny kickboxing amin'izay dia tena tio aho zany nefa mety ho anjarako ngamba. Dia teo amin'izay zany dia nanomboka teo dia fikitra tamin'io boxe io. Nakiniko tamin'io daholo amin'izay fiainako rehetrarehetra. Dia zao tafita zao. Akabaina fa tafita soamatsara eo amin'ny fiainana tsy voatery hoe tsy nanana ianao tamin'ny fahakelinao dia tsy alina foana ianao mandrapahatapitra ny fiainanao fa eto zao dia tena vavolombelona zany dame zanak'olona sahirana fa sendra ny fahasahiranana fa tsy ny lavolefona fa tontondro ny navokona dia miady amin'ny fiainana ankoatran'ilay miady any ambony indrindra. Teo nefa ny fifaneraserana mety hoe fifaneraserana tamin'ny vahiny se nefa ny 6e nijanona nianatra nanao ahoana tsy nisy fatahorana kely ve le hoe za ve rangahy tena tsy tapaizana be dia ndeha fampiresaka be amin'ity olona ity. Iny aloha somary nanahirana kely tamin'ny voaloha fa rehefa zatra dia nandeha ho azy. To dia nandeha ho azy na ry zareo raha misatapita be. Fa iry zareo zany tsy mitovy amintsika gasy. Tsika gasy zao raha ohatra hoe misy olona tsy mahay dia memezana aratsiana. Fa ry zareo tena manoro. Ohatra hoe tsy mahay izy tsy memezana ary tsy manina moa zany tsy manaratsy anao fa manoro izy. Tsy manambany. Fa raha amin'izao ve zany tsy eritreritry ny hoe mba hanohy fianarana kely. Misy manko ny olona ohatran'izany hoe rehefa nisy fahafana amin'izay izy dia hoe tena andeha aloha za hiverina hanohy fianarako amin'izay satria tapaka ilay fianarana. Raha ho an'ny dame manokana ve tsy mba nanana eritreritra an'izay sa tonga dia hoe aleo tonga dia fiainana izay ho avy amin'izay rangahy ny hatrehana. Manana eritseritra an'izay. Manana ny verina hianatra. Ia, amaranantsika ny atao anatin'ny hoe iza moa dia anontaniako foana ity ho an'izay vahiny eto hoe matetika manana slogan foana ny olona eo amin'ny fiainana teny faneva kely. Dia hitodika atao amin'ny dame isika hoe tao anatin'izay fiainana rehetrarehetra natrehan'ny dame izay mety nisy teny faneva kely ve napetraka ao teo amin'ny fiainana hoe reto ny teny fanevako hoentiko manatratra ny tanjoko amin'ny fiainana na hoe hoentiko miezaka amin'ny fiainana. Ny ahy moa zany ny teny fanevako dia ohatran'ny hoe boxa ihany hoe ady ny fiainana ary tsy maintsy mivoaka mpandeso foana zany hatrany hatrany. Zay. Tao anatin'izay zany tena mafy ny ady. Mafy ny ady. Tena mafy ny ady natsehana. Tsy vita ny eny ambony ringa ihany ny ady fa ety anaty fiarahamonina koa mbola ady be. Zao isika dia ndeha hiverina kely. Mizarazara foana moa zany atao anatin'ny hoe historie. Tamin'ny mbola kely
Andeha tsika mba hatsiaro tonga de mialava hoe tamin'ny mbola kely andeha tsika mba hatsiaro ny fahazazany Mikael na i Lava na i Tam. Mba tantaranay hoe taizavy ny sekoly no lalovany Lava natreo amin'le 6e zany. Za moa zany nianatra tany amin'ny école privé tamin'ny voalohany. De avy eo tsy araka intsony le izy de nafindra tany amin'ny EPP Taiza ndray. école privé io? Manasoa. Manasoa. Tao Nandalo Manasoa, tao daholo tsika tao hitanao tsara Manasoa. De avy eo nafindra tao amin'ny EPP zay. EPP ao Ambobary le tao Samy am'le tao Nediva ihany koa ampany tadidiko tsara mihitsy. De zay mbola mpianatsy ny EPP kely tamin'izany de no moa zany somary efa lehibe efa lasa aloha kely. De le nakany Miky tovy anarana aminahy mihitsy. Sandrinay zany. Sandriny. De nisy fotoana izy Yarli zay tadidinlahy Yarli de ohatran'ny tsy haiko fa niady be izy nitsama teo am-bavahady fa komba tadidiny mihitsy zay tadidiko mihitsy komba be le anazy nitsama teo am-bavahady mafana sarana zay amin'io le mijery le mirakoraka be Ie, saotra Mikael aloha amin'izay dossier-ako zay fa avy eo amin'ny EPP de avy eo tonga de tao amin'ny EPP de avy farany. eo nandeha tany amin'ny fanilotsaina. Fanilotsaina. Zay. Samy mbola tao ihany koa. Tolorana kompatanana daholo ireo sekoly nandalovanay ireo isany tena hoe namolavolanay mirahalahy zany ireo toerandreo e. De izany tena kamakama be ade Mikael teny Androndra teny. Teny amin'ny tanàna teny. Ny akamabe niny cousin ihany nene tamin'izany. Miaraka mandeha papango, manao baolina sy ny sisa miaraka eny. Le cousinko anaky efatsy telo. Ireo miaraka na foana tamin'ny mbola kely. De rehefa miaraka nareo de inona ny mba zavatra ataonareo? De manao baolina ny tena fataonay. Manao baolina sase. Ny tambary de mandeha milomano. Anaty rano foana de manolomano eny tambary. Tsy mody raha tsy ariva ny andro. Tetỳ amin'ny lalam-by sa tany ambany andrefana sa tetỳ ambany Tsinanana? Tetỳ amin'ny lalam-by, ny anaty lava brika moa zany. Tamin'izany hoe tsy bedy. Zay manko ohatrany. Be tamin'izany fa rehefa tonga any an-trano de voatsapy. To de Tantanareo masika be? Masika be to de voatsapy to de eo mody mifonafona de avy eo mandeha indray afaka kely mizoantso. Le izy zany hoe ohatrohatran'izay ny kirana tamin'ny mbola kely e. Ianao ve taloha i Lava ve taloha tena efa tiady? Efa tiady ve taloha? Efa nisy namono ve taloha tamin'ny mbola kely? Tamin'ny mbola kely aloha tiady be. Komba be foana tamin'ny mbola kely. Fa za le mbola tsy mahay mikomba manana de kakeriko. Kakeriko iana de kakeriko de rangotiko rehefa tsy resiko. Fa za tamin'izany mbola tsy resiny zalahy mihitsy fa zay miady aminahy tonga de efa voarano. Hita re zany de ohatrany hoe rangoto saky reny. Izy dia nify be tamiko zany. Efa nisy de tamin'izany ve i Dame no manomboka an'le combat sa hoe ry zalahy no milamila vaniny kely? Le milalao eo, le mifampilalao eo de ohatrany fampila vaniny tamiko zany de avy eo to de miady. Nefa ny avy eo lasa mpinamana indray. Tamin'izany mbola tsisy rancune be hoe takriny. Tadidinao ve hoe tamin'ny firy taona ianao no Tena tsy tadidiko. Tsy tadidy? Tsy tadidy. Ary ny kilalao voalohany, ny kilalao azo tamin'ny natao didipotra? Tena ohatrany baolina. Baolina de biscuit. Baolina de biscuit. Le biscuit moa zany eo foana. Tamin'izany fotoana zany marina reto tsy de nisy hoe tomobile sy ny sisa fa raha masy tomobile ianao tamin'izany de tomobile kapoaka. Tomobile kapoaka no azonao fa tsy le tomobile plastika le ohatra le amin'izao fotoana izao. Mamany Dama sy ny dadany Dama le antsoina hoe Koly sy Paoly zay no fiantsoana azy ireo fantatra fa tena masika be. Inona tamin'ny fibedesana tamin'ny mbola kely ankoatran'le hoe voatsapy teo ny tena tadidinao ary tsy afaka ao an-tsainao hatramin'izao hoe ino ny bedesany dadana ny bedesany nenana? Tadidiko sy tsy afaka na tonga na tsy afaka atao an-tsaiko aloha. Nisy fotoana za nandeha asiana nahandro sakafo. De tsy haiko ohatry may be ve le vary sa hoe nanino izy le variana amin'ny fiainana le mandeha mitady volo.
De za zany amin'io le mba hoe atokisana ao an-trano zany somary efa mba le biby kely de hoe io sakafo io sy ny sakafona tsiritsiry kely nisy hena kely tam'zay may be le izy za variana amin'ny lalao sakafo amin'io amin'io to de may be to de mivadika sary karaingina tsy saribao may be tsisy azonao atao mangidy be teo am'zay aho to de bedy be zaho efa mafy be vao nahita an'io nefa mbola zao ihany nanaovana anazy de teo amin'iny to de nalahelo be de tsy nisy nenareo tam'zay sa dadana neniko tam'zay tam'zay somary voakapoka ohatrany tondraiko takaitsa manjaka zao mihitsy ary le izy tam'zay satria kofafo iny navelesany anahy fa tapatapaka io kofafo io de le velesina moa de le miaro de le voaray tato amin'ny inona moa zany ty CV voakapoka de ohatrany zara roa zany ohatrany lempona be zany teo ampovoany de zara ohatrany hoe zara roa voto be ny tongotra de aveo izy nalahelo be indray way ty zany ty nanaovako an'izany ako izy tondra hatramin'izao ary izy le indraindray ampisehako anazy tadidin'ny mama ve ty io tena tadidiko tsara io fa nampatsaranao ihany io izy nanova zavatra be da be teo amin'ny fiainanao io fa raha tsy zany tsy zao de tena tsapany lava be hoe tena nitondra fiovana be le tena tondra fiovana be taminaly izy de nitondra fiovana be ary mbola tadidiko foana hatramin'izao na izy koa raha vao omaly mihitsy zay no resaka de nampatsiahy ivony anahy raha ohatra tamin'ny dadanareo indray inona ny zavatra hoe sazy mafy indrindra azo tany aminazy ny sazy dadanay moa zany somary tia viana tamy mbola keo de tsy de manasazy tsy de de nanasazy fa mikapoka ihany izy misy fotoana zany andeha lomano de tsy nody raha tsy ariva ny ala maraina na sakafo atoandro raha tena ohatrany tsy mihinana mihitsy de ariva be efa amin'ny 5 ariva vao nody masoko amin'io fa mena be any rano efa tsy haiko tsony de tonga avany de izy ohatrany mikapa kitay teo atokotany fa vao niditra amin'ny vavahady aho to de le kitay be teny an-tanana kay kd taiza ohatrany tsy tadidy tsony hoe tay teo ohatrany voaboloaka ohatr'izao tonga de kd de mivandotra be mihitsy iny zay mandeha tsy miverina fa to de tena mafy to de teo ny olona raha to de nasa fiteraka diza amin'ny fifamaliana kely andro zareo tamin'ny fiarahamonina le izy satria inona ny ankizy natao an'izany zay ny hitako mafy indrindra matetika moa ny ankizy rehefa ankizy de anontaniana hoe inona zao mba tianao atao rehefa lehibe tam'izany fotoana zany inona no mba fanontaniana nanontaniana an'izany zany Mikael hoe inona mba tianao atao rehefa lehibe de inona mba navalinao tam'izany le hanao pilote pilotena avion aloha sara pilotena avion zany tam'izany de tsy tanteraka moa le sasao lasa boxeur indray tanteraka fa mbola mieritreritra aveo hoe mety ho mbola ho tanteraka mbola manantena tena ohatrany tsy tanteraka tsony satria nahoana kosa tsy tanteraka tsony fa tanatin'le box ok eny ary irariana hoe mba iroso lavitra kokoa anatin'izay tontolo ny box izay no amaranantsika ny resadresaka atao anatin'ny hoe tambola kely fandeha tohizantsika ny fiarahana ao anatin'ny hoe izarao mpanao box dame mpanao keoanina andao za tsy mahay fa zako ohatran'izay fa afaka mba ampianariny lava bazina box ave na za na ho an'ny mpijery any an-trano any koa ze afaka ka afaka ndao mba asiana fampianarana kely itsy ary box kely zay mitramina voalohany indrindra rehefa anao box manao totonjy ty tanany ity mahitsy ato de mivokona ato de de op zao zany rehefa mamely totonjy mba mamely totonjy de reto roa reto métacarpe 1 2 fa tsy reto tsy reto fa daholo ny puissance de fra iny zany mahitsy be de mafimafy kokoa amin'iny fa raha de mety marary le tanana ao de rehefa manao parady eo ohatr'izao ny parady ty kody ty atao amin'ny tongotra gauche foana zany eo aloha gauche de vadika fausse garde izy fausse garde zay le fausse garde ato zany fausse garde zao droite hop fa atsika zao manao garde normale gauche foana ny eo aloha ao de ty kody ty
manonjo amin'ny tampitongotra ambany de ohatr'izay koa ny atao aoriana de ty tanany ty miriranao somary miriranao zao fanitsy amin'ny orony eo ao de ny droite fanitsy amin'ny sofiny ao de mijery ny aloha de rehefa mandefa direct hianatra direct tsika direct mahitsy hop mahitsy tsara ohatr'izay de ahodina le pivot ambany io mihodina any de very iny ato de droite koa mandefa le droite mihodina io épaule io mahitsy tsara ohatr'izay ao de verina ao direct zay ny anaran'iny de ataontsika deux fois izy direct 1 2 de verina de plus trotte kely am'zay le izy ao leva amin'ny trotte 1 de miteny hoe top 1 leva direct 1 2 gauche foana ny ouverture ao leva 1 hop hop zay ahodina tsara le pivot 2 10 gauche ny ouverture ao leva 1 zay direct ny anaran'iny ao hiditra de crochet tsika crochet nzay zao ohatr'izay ihany parady eo tsy miova crochet hop 1 le pivot io zany mihodina foana vodin-tongotra ambany eo ao de ty mahitsy ato manao angle 90 de rehefa mamely totondry reto anankiroa reto ihany de miparady zay tsy mamely eto mijanona mandefa le crochet ohatr'izay de miverina ato ao crochet gauche hop verina crochet droite pam ahodina le pivot ao crochet gauche 1 droite hop ao crochet ny anaran'iny ao de hiditra hypercute tsika anankitelo any karazana totondry direct crochet hypercute amin'ny farany ao iny ndray rehefa mandefa an'iny tsy alatsaka aty iny le hoe crochet inona moa zany aty le crochet avy any atsimo anaty morainga de tsisy akiraraha fa ato le hypercute parady eo rehefa mandefa le hypercute mihodina foana i pivot io hop mahitsy ohatr'izay zay de tsy alatsaka any ambany be le tanana fa eo ambony eo ihany zay de verina ao zay parady ato mihetsika kely ohatr'izay gauche iny zao nilatsaka any ambany iny averina farany jery tsara ato eo ihany iny to de miakatra hop zay de mandefa an'izay ao leva gauche 1 jerany aloha maso jerevana fasy eo foana zany le totondry mahitsy eo ao droite hop zay 1 2 1 2 ao zay le karazana totondry direct de crochet de hypercute ao de anao teknika kely tsika ato avy ampiarahantsika zany le izy ao tsara direct 1 2 crochet gauche hypercute droite hop ao averytsika rapidapida am'izay leva mihetsika allez top 1 2 3 4 crochet verina ao mieko cible kely parady direct gauche droite crochet hypercute ao tsy alatsaka ambany be le vatana rehefa mandefa hypercute ao averina farany ary mihetsika atao somary rapidapida allez top 1 2 3 crochet ray somary avato fampianarana boxe efa piady aman'olona 1 2 3 4 zay ao averina miadana ihany hop zay jerevana le asina totonjy somary atao rapidapida kely am'izay hop ao zay ny ampidasitsika tongotra ihany ve le tongotra ato ny low kick deux par deux ato zany zao ny tongotra gauche de rehefa le mandaka parady eto mihodina tsara ohatr'izay hop mihodina ty tongotra ty mahitsy low kick ny anaran'iny zay de parady ambony eo foana pam de mamaly takana amin'iny zany eo am'fiana ao iny le atao hoe low kick iny mandaka zao ao zay no atao hoe low kick aiza hoaiza am'le mpandaka indray no mandaka fa varantso ve sa eto sa aty amin'ny felatongotra le izy ny kickboxing sy ny keoanina eo amin'ny tampitongotra de eo amin'ny favarantso misy izy ato misy mandaka aty amin'ny tampony misy mandaka amin'ny tibia ao mety daholo iny anaty kick na keoanina iny zao mety iny de mandaka hop mety ao de ato indray izy tonga de tibia boum iny somary mararirary kely iny tibia iny tonga de manapaka fia iny tsy marary zay no atao hoe low kick de misy koa ray ato low kick gauche hop ao io eo leva
de ahodina tsy mivadika de garde eo fotsiny de miainga de mihodina amin'ny pivot zay fotongotra io zany rehefa mandaka zay ary rehefa mahay boxe be pani zany a ofonony eto ty moa zany somary teritery samy mahavita mandaka zay mbola misy middle high kick front kick be da be middle izy ato de ny high kick izy aty amin'ny loha karazany ohatra ka short nanaovany lava teo a de takany eto amin'ny loha aketo efa misy vidéo an'izay ho jerentsika allo manaraka manao short ie eny ho hitantsika ao anaty combat ihany a izany rehetrarehetra zany rehefa avy eo fa mankasitraka ny lava aloha nampianatra kely an'izay a tadidinareo izy teo nareo any an-trano a directa de crochet a de hypercute de rehefa mamely tontondro iny a de reto anankiroa reto a eo am'izany hoe eo am'le eto am'le mivokana amin'ny fanondro sy ina moa le naran'ity lavalava be ty ndray fa tsy tadidiko so le naran'ity fa hainareo le izy ataontsika hitra ao anatin'ny tantarao indray ary atao anatin'ny tantarao de mitondra zavatra izay manana tantara eo aminy a ny vahiny efa hitantsika any amin'ny lava eny a misy medaly a eto ambany eto koa misy karazany maro araky ny voalazany ihany koa de mbola be de be any an-trano any a fa de tantarao sombotsomony izahay amin'ny medaly a de amin'le trophée ihany koa izay nentin'ny se hoe nanao ahoana ny tantara nazahoana anazy ireo tamin'ny medaly le trophée ngamba aloha nazavaiko hoe tsy maninona fandahoary tamin'ity moa zany le efa nazavaiko tamin'andreo tetsy aloha teo a ty le combat mafy indrindra ty tany la réunion tamin'ity le resitsika première sortie ty zany de ty raindray ty ana kalisy be ray ty somary misy tantara kely izy ty tantarao afaka sady mipetraka sy amin'ny tantara am'izay tsy reraka 25 mars 2018 nisy combat zay testa kely apetsako izy no combat testa le andehanao championnat d'Afrique tany Cameroun de nandeha ny combat tamin'io de za zany anisan'ny voasafidy tao anatin'ireo combat io de hoe zay maresy no mandeha manao championnat d'Afrique de nandeha ny combat de niady akony KO ny adviako tamin'io KO deuxième round de tamin'izay za ohatrany to de naniliandry zareo tao anaty lista fotsiny fa tsy haiko hoe nanino olo-kafa fa rindra iny nalefany zareo de zay tsy azo somary nalahelo be tamin'izay fotoana zay de teo aho zany de efa kivy aho hoe tsy andehanao kikitsony ary nga satria za ohatrany akifidifidy tavan'olona ohatrany akifidifidy tavan'olona le izy de nalahelo be aho tamin'izay fotoana zay tsy nazavaindry zareo hoe inona ny antony na zao fa tonga de hoe tsy mandeha lahy fa tsy ana nefa nisy nitondra olona mitovy poids aminahy ihany avy eo nefa ny adviako KO deuxième round de tamin'izay nalahelo be de tsy lasy nisy fotoana aloha tsy tonga de tsy nikotrana ntsony tao anatin'ny tsy haiko 1 mois sa 2 mois de teo de tsy andeha hanao combat ntsony de somary ohatrany niova hevitra kely hoe andeha hanao moraingy ary nga andehanao moraingy nanao moraingy de nandeha nanao moraingy de nisy fotoana niady tany Ategoa nanao moraingy tamin'izay de niady de niabandona ny adviako niabandona deuxième round de avy eo am'izay nisy an'le sortie nakany Chine moa de natsondrotra nisy niantso hoe natsony le promoteur zany hoe andao fa ilainy laha andeha ho any Chine de lasa niala tao anatin'le moraingy indray de avy eo mivadika nandeha zay indray de lasa nanao an'le combat professionnel zay tany Chine de teo de lasa efa miverimberina matetika tany nareo zany nijanona tany 7 mois sa 7 mois nijanona 7 tany mois nanao ahoana ny fiainana tany tamin'izany 7 mois zany fiainana aloha somary natsiary irery mihitsy tany natsiary irery tany de mafy ihany
satria le izy koa moa zany ohatrany tsy nankivy ihany le satria hoe ady no atsehana tany de milamina. Tamin'ny ankapobeny nafinaritra ny fiainana tany Chine tao anatin'izay fito volana zay. Nafinaritra Inona ny expérience tena ndraisinao tamin'izay fandehanana tany Chine zay? Ny expérience tena ndraisiko fandehanako tany Chine Keohane, teo am'le Keohane. Rehefa mivoaka eto amintsika zany de eo am'le resaka Keohane daholo am'izay ny combat fa tsy kikitsony. Tany mihitsy vao nanomboka nianatra Keohane? Tany mihitsy aho vao tena nanao an'izany combat Keohane zany. Nisy fotoana efa nanao kely any taty tamin'ny maître Stéphane Rakoto mbola tamin'izy mbola teto. Fa zao izy efa tsy etsony. De nanao Muay Thai kely tam'izany. Reo fanakaikaiky fanakaikaiky eo ihany. Nanao Muay Thai de KO ny aby vety am'le Muay Thai. De aveo ohatrany tsy mbola de tena tafatsoro teto amintsika le resaka Muay Thai tam'izany. De nijanona le izy. Ankoatran'iny trophée iny de sao de mba misy trophée anankiray ihany koa afaka tantarainy lava hoe nanana tantara zany. Zavaty. Ty Ay. Kalis be. Ty tamin'ny Extreme Combat zay nikarakarain'ny club Lyon Force. Farany teo tamin'ny 7 mars 2020 tao amin'ny Palais des Sports. Comme ty zany combat nataoko farany. Zay nazahoako fandresena. Pandy Kosfa zay tsy miny atyviako. De zany no mivoaka mpandresy. De zay ny tamin'ity Kalis ty. Betsaka eto amin'ny toerany foana izy. Ato akaiky koa ato aoriana ato tena hoe nafarana manokana mihitsy lava hoe mba hoe toy ny bisikileta iny. Mino fa tsy tia bisikileta ny voalohany ngamba fa mety efa maromaro nandalo fa ianao sy ny bisikileta de tena mpinamana be mihitsy. Tatarao aminay. Bisikileta aloha afa kamako fa tsy niela mihitsy. Ary tamin'ny mbola kely nefa mba nanana faniriana hoe azo an'izany bisikileta zany. Fa efa taty afarafara vao efa mba le nitady vola vao nahazo. Efa fantelony zany. Fantelony bisikileta akeo. Tamin'ny voalohany le mbola le vy be. Tonga de le vy be le tsotra be reny. De aveo indray mifandroa mbola solo vy ihany aloha fa somary VTT tsaratsara kely zay ihany. De tao amin'ity am'izay teo aloha de ohatrany nahazo moto tamin'izay andro zay de ohatrany tsy de namparisika anahy le moto ohatrany nisy fotoana nandona olona ohatranay reny. Nisy fotoana ohatrany nandona olona talo le moto de kivy be tena soloko tiranga soloko bisikileta. De soloko nahita nandeha nijery bisikileta de nahita le tonga de hitako niova be mihitsy zany nahazo an'ity no tsy mifalifaliko ty zany tena tiako noho le moto e. Io zany lasa kama be ako le tala. Taiza ny toerana lavitra indrindra nandehananareo? Lavitra indrindra tany anina moa ty Menatsimo ty Benjy. Enao rery sa misy akama? Misy akama teo efa 5 lalo zay taty am-Piandohana. De teo nina fotoana teo am'Jovena eo Andrombakely teo fotoana fotoananay de nandeha anaky 5. De tonga teo Iavoloha. De miverina ny anankiroa satria tena ohatrany tsy formal ty za fa aloha za hiverina. Verina ny anankiroa de anankitelo zay sisa nandeha. De nandeha zay telo am'trano tonga soma tsara tany Benjy. De aveo indray de nikalikaly kely de aveo verina. Inona ny tena ambiance am'le mandeha bisikileta lavitra be io? Le ambiance lay be le miaraka maromaro le manao randonnée. Isaka lahady zany misy randonnée zay miarahana amin'ny Mata VTT. De mahafinaritra milay be le miaraka andreleroana ohatrany mba manala sorisory kely sy ny moa zany zay. Manala stress kely. Miala voly. Mialohan'ny jerevantsika vidéo de anisan'ny mahafinaritra foana ho le mampitondra sary ny invité. Misy sary anankitelo ihany koa reto no man'ny lava ho tantaraina kely ihany koa atao anatin'ny hoe tantarao. Tantarao aminay ny sary voalohany ao sady ampisehoy kely ny any an-trano ihany hoe tamin'ny oviana raha tadidy de inona ny tantaran'io sary io. Ty ny sary voaloha. Izy ty tam'le mbola mpianatra tao Manasoa. Somary asehoy kely ny any an-trano ihany? Asehako kely ihany tam'le mbola mpianatra tao Manasoa izy ty. De nanao le efa tapitra moa ny tao am-pianarana de manao arim-patenoery.
De zay ty sary ty. Tsy mitovy mihitsy izy Motrano be takolaka kely tamin'izany. Fa zao lasa tsisy takolaka be intsony. le box. Zay sary voalohany. De ny sary faharoa ty ny sary faharoa tam'ty za le nanao combat. De resy tam'ty le resy voalohany le niampironina ray. Le tany tao taty tao amy gymnase ty tam'izany. Ty sary faharoa. Iza le adversaire? Ny adversaire Rojo tao amy Rosary le ry. Tao amy Rosary tao. Tamin'iny faharesena voalohany iny. De nariny vao mainka nampiezaky iny fa tsy hoe resy de hoe tsy hanao boxe intsony fa vao mainka iny nanova zavatra be. De ty le sary farany fahatelo sady farany reo le soldat le zay be. Ty ampovoany izy rery mibrida anao. Izy no nitarika anah hoe andao lahy anao an'le boxe. Izy le inene izy. Le miaraka manao baolina sase. Mandeha milomano. Iza moa ohatran'ny fatapatako fa tsy tadidiko koa nge ny anaran'ny zalahy. Ny anaran'ny zalahy reto asiasiko koa ato Steph. De Lava Mikael. De Nené. De John. Sandriny Nené. De Sasa ny anarany. De Zarery moa zany no tafajanona tao anatin'le boxe fa zalahy ohatran'ny janona daholo. De Zarery sisa no tafajanona farany. Eny ary misaotra ny seny zarazarany tantaran'ireny sary reny andaontsika hijery kely an'ireto horonan-tsary reto dia ho resahantsika ny mahakasika azy rehefa avy eo. Ny hojerentsika voalohany dia ity combat tany ampitan-dranomasina ity izay anisan'ny nitondrana victoire ihany koa. Keoany tamin'io combat io za ohatrany somary vao fitaky le promoteur anay tamin'io tsy zany tokony nanao an'io combat io fa olo ka za amin'io combat io 70 kilo ny adiako nefa 80 kilo izy zany mbola nanitsana be izy. De avy eo vitako ny pesage de nikaly be le ry de nilanja to de 85 kilo. Za nilanja 72 kilo. Hita be zany différence ana poids zany eo ambony ringa. Tamin'io combat io za somary bodaboda kely any lohako vao vita le ady. Mafy io adina tiany io. Premier combat to de kounany fight. Izy somary bodaboda. Misy lanja be ny gant iny tonga de lasa ohatran'ny 10 kilo be zany. Ile front kick sautena voana tam'izany. Ile napiditra hôpitaly de mbola tafavoaka izy.
iny le lokiko zaka andreleroiny. Iverana antsika kely vetivety mialohan'ny sary manaraka. Ohatra ny namoaka zavatra kely nanaotr' zao le arbitre, inona iny zavatra iny lava? Inona ny zavatra niseho tamin'iny? Carte jaune iny Ah, satria izy nanao faute. Tsy azo atao le mitazona le nisy faute nataon'le ry de nahazo carte jaune izy. de nefa ny lava koa no nomena. Tsy nahazo fa Ay. le adversaire-ko no nahazo. Fa nampiseho an'ny rehetra fotsiny hoe nahazo Nampiseho izy. an'ny juge arbitre fotsiny le izy le amin'ny sisiny. Ie. Manao ahoana zany hoe mibata fandresena any an-tanin'olona zany? Faly be. Tena faly mitondra avo ny vonina-pirenena. Nefa ohatrany tsisy mahita am'le izy. Ohatrany hoe anao rery miady eo de anao rery zany fa tsy hoe miady ho an'ny firenena. Soa ihany fa misy ny historia ahafahana mampahita izany rehetrarehetra zany ho an'ny any an-trano. Ny manaraka indray de ity combat ANC ty atao Madagasikara. Aloha tonga de ho jerentsika le izy. Misanga kely eo lafan'ny tompony. Iva tsotsony. Ty combat iny zay championnat de Madagascar tam'ty le vice champion. Poids tam'ty le tsy nitovy. Ohatrany izy 75-66 tany de za 70 kilo tany. Tsy nitovy ny poids de eo am'le frappe. Hita am'be le frappe eo am'le tontolo poids. Hita am'be mihitsy. Tam'ty moa za koa tam'ty somary nanohatra. Efa somary avancé be le ry. Fa za am'ty le mbola nanomboka teo zany any ny tena nampalaza anahy tamin'io combat io. Flasque kely tamin'io voaray. De iny le za le voaray iny tsy le to de nitsangana. Fa rehefa voaray ohatr'ireny de le conseil andro maître central de narana le izy. De eo ambany eo de voaray de tsy mitsangana aloha tsy manisany arbitre eo am'le 7 iny zay vao mitsangana. De teo am'izay no nahitan'ireo juge arbitre rehetrarehetra zany anara-maso daholo. Mijery izy hoe oay tsara ty bany ty. Teo to de misy teknika kely zay hoe mety io bandy io tsara be le moralany. De teo to de lasa nirevy be ana daholo reo. Voaray ny coupe souffle le ry tamin'iny. De tamin'iny un mois taty ary le ry mbola niteny anahy hoe tatramo zao ny ty tena ohatrany mbola marary be le analato minambary ara zao izy. Fa zay nitsama lasa mpiakama be. Tao alohan'ny combat io moa zay nisy fotoana niaraka nanao entraînement. De fa samy hafa club de nandeha am'izay ny combat de tsy maintsy mifandona rehefa any anaty Madagasikara sy ny tariny. Fa manina le tonjahana rano kely aloha. Le tonjahana rano kely iny mamerina aina be iny. Mampahazo aina be iny. De tifirina amin'ny rano kely iny kopakopahana oay. Izy no Arsène Ravelosanta zay le mikoatsehana io le maître no nazavaiko tery aloha iny. Tao ndray somary mbola voaray ihany de vaka mivava teo. De najanona ny ady, najanona satria
Efa hitan'le maître najanona ny azy zany tamin'io farisena faharoa anaty eto Madagasikara zany. Fa teto Madagasikara zany mbola vao indroa resy teto Madagasikara. Firy zany combat natrehana tamin'izay hoe indroa resy zay? Teto Madagasikara raha ny combat natrehako amin'ny 41 tany. 39 victoire zany. 39 victoire. Ty mba misy fanontaniana kely Mikael, nisy match natrehany se zay mety ho hitantsika manazavazava io ihany le izy a. Ohatrany nanipy Servette ve sa inona le taty amin'le côté ale adversaire tonga de najanona le match de nandresy tamin'izay. Inona ny anaran'iny G d'éponge zay mihitsy. Inona ny antony mahatonga ny aty coach na tsy haiko manao an'izay fihetsika zay? Efa hitan'le coach ale izy fa tsy ho resin'le combattant antsony de ajanony le izy. De amin'ny alalan'iny fihetsika iny? Amin'ny alalan'iny satria tsy tiano haratsa mafy le combattant any. Ia. Ity zaka farany ity somary sady mampime nefa ny anontaniana ihany mika hoe inona ny tena antony ity zavatra miseho manaraka sary zany. Ity. Ie, le tantaroanay voaloha aloha hoe akanjo spécial ve le nesorina ohatran'ny maintimainty de avy eo le fiazana. Ao anaty entraînement ve reny sa hoe fanaliana lemana? Ao anaty entraînement iny avy manao tapis amin'iny, avy microssy eo amin'ny adiny ray, tsakato eo microssy eo amin'ny tapis. De le akanjo iny akanjo spécial fanitsanana iny. De cross de avy eo hoe alors ngamba hanao vidéo kely mba milalao kely tamin'iny. Soma kilalao izy zany. Fa tena namely ry zalahy Ny am'reny? zalahy tena mamely am'reny fa somary reglena ihany le coup. Ohatry hoe natao 50% fa tsy tonga de 100% be le izy. Nefa le izy koa sady travail an'le abdo ihany. Travail an'le abdo. De zay. Ohatrohatra hoe Fananina zany le manao kotrana tena atsembohana mihitsy iny. Tena fiazana Tena mihitsy izy hotsaka teo. mihitsy tamin'iny. Reny zany le teknika izay mampiavaka ny any ampitan-dranomasina any a. Isika eto Madagasikara mila efa makamaka traikefa amin'izay mba tsy hoe andeha ho any ampitan-dranomasina ihany vao mahita teknika tsara ny mpikatroka malagasy fa tokony mba efa eto an-tanàna eto Madagasikara izy de mba efa mahazo zavatra manan-danja tsara ahafahana midona amin'ireo avy any ivelany. Mbola ato anatin'ny alefa ihany inona ny fanatanjahantena tena ankafizin'ny Mikael? Fanatanjahantena ankafiziko moa zany hoe mazava ho azy boxe. Ankoatran'ny boxe ary? Foot. Za mba tia manao foot. Za le mamely be a. Mamely fotsiny nataoko manao foot. Rehefa mba manao baolina miaraka Mikael zany de efa miomankomana fa mety hamely izy eny amin'ny tena. Fa zao zany inona ny fanalanao andro rehefa tsy mikotrana ankoatran'le mandeha bisikileta? Fanalako andro rehefa tsy mikotrana de manao Facebook. Zay ao anaty Io Facebook eo aloha. Tsy mba misy hoe nde mba hiaraka amin'ny ankizy mba ndehandeha kely. De mandeha manao piscine koa tiako. Manao piscine. Zay ny tena fialamboly tiako. Mahay milomano tsara. Firy nage? Crawl, brasy, PTP, hay daholo zany rehetrarehetra zany. Iny fantatrainy koa de nisy fotoana ianao mivarotra voankazo sy manampy ny reninao amin'ny fanaovana raharaha ao an-trano. Mba tantarao kely hoe inona ny tena antony nahatonga anao an'izany satria raha ny ankizy manko de zay lalao ka. Teo amin'le resaka fahasahiranana ihany nahatonga an'izany. Mbola kely aho zany de nanampy an'ireo ray aman-dreniko teo amin'ny lafin'ny fiainana rehetrarehetra. Lasa ohatran'ny hoe solondray tsy fidiny zany. De zay varotra foana zany tamin'ny mbola kely.
varotra fa le efa taty arindrina somary efa le bebe kely le tafiditra ny antsa système teny amin'ny mpanilo-tsaina vao nanomboka menamena tsany zay satria ny tahany ankizy anarana am'zay hoe iny ihany le zavatra Ina le fametahana anarana tamin'izany. de ao analyty mivarotra voatabia moa zany tamin'izany de hoe ao analyty raha voatabia ao analyty raha tongolo tsy zavatra amidinao eo zany De iny no lasa lasa menatra amin'izay. lasa menamenatra kely am'zay ve de lasa mifamaly am'zay za tsy varotra ntsony za zao de lasa kamokamo am'zay le ipetraka eo atsihany Firy mena-damonareo? telo Telo ohatra Telo rehefa mena-damo. zandra ny siny reo zao ny hitako mandimbindimby aneninareo rehefa tsy eo. efa izy nzay aloha fanjaran'ilay toerana ifandimbiasany Inona avy ny raharaha vitanao ao an-trano? Misy manko ny lehilahy tsy raha vitako tena be da be za to de manasa vilia mampiry trano mahandro sakafo be da be manasa lamba koa ary mbola ataotsika de zay rehefa raharaha ao an-trano to de vita daholo rehefa raharaha ao an-trano kosi-trano, rehetrarehetra manasa carreau manasa carreau. Tsy voatery hoe mpanao kiky de tsy hanao raharaha fa ilainy zany. Zany zalahy mba mila manao raharaha ihany koa ny lehilahy rehefa ao an-trano ao. Vaovao hita voaingana kely ihany koa. Nanokatra salle fikotranana eny amin'ny tanàna eny ihany. Inona ny antony nahatonga an'izay atao hoe projet zay? indray faniriny efa ela de ela mihitsy hoe anokatra salle de sport zany salle de musculation sy ny tariny efa ela mihitsy fanirina tamin'iny fa tafajoro ihany izy ty ny antony moa zany de mba hitarihana an'ireo zanjy kely sy namana eo amin'ny tanàna mba tsy hirona ho any amin'ny zavatsafa fa mba ho tazaina amin'le sport le vatana de zay. Nanahoana ny atrehana an'le fananganana reny satria manangana zavatra ohatran'ireny tsy moramora. Tena mafy loha mafy nisy namana zay mpiara-miasa nanampy tena nanampy be mihitsy de isaorako manokana eto izy zay tsy hanao anarana moa zany fa zay Tsy tononona izy. Tsy manino zany, anisan'ny zavatra mahafinaritra foana hatreto ny maheno hoe Mikael zanak'olona sahirana nefa niady tamin'ny fiainana araka le teny fanevany hoe ady ny fiainana ary tsy maintsy mandresy de lasa nanao kiky izy nanao kehoanina tafavoaka teto Madagasikara ary tsy vitan'izay fa mbola navita izy manokatra salle de muscu izay tena tsy mora no manokatra an'izany. Misy lesona be azo raisitsika ao anatin'izany. Ho faranantsika ny resadresaka atao anatin'ny historia hiditra ao anatin'ny torapo indray isika. Ao anatin'ny torapo dia mety misy vetsivetsy-po any anatin'ny se ihany tia ny se ho zaraina sy mba ho hain'ny tompona andraikitra rehetrarehetra. Anomboako azy aloha dia ity misy fanontaniana anankiray hoe inona no tena vokatsoa nentin'izany hoe kickboxing zany sy ny kehoanina teo amin'ny fiainan'ny lava. Ny vokatsoa nentin'le kickboxing nanova be anahy le izy nahavitako zavatra maro ary nampalaza anahy koa de natsanganako zavatra maro nampio ary nitaiza be an'ny saiko sy ny vatako zay. Raha ny fahitanao azy, inona ny lesoka dia inona ny ezaka tokony ampiana ho an'ny kickboxing na ny resaka fanatanjahantena amin'ny ankapobeny mihitsy eto Madagasikara? Ny lesoka zany eo amin'le fanatanjahantena raha misy atleta ray loha miezaka de tokony mba ho tohanana sy ho araha maso akaiky. Ho anay ty kickboxing ty zao an'le individuel moa zany ny kickboxing ho an'olo tokana ohatrany tsy de misy miraharaha zany ohatrany tsisy mijery le izy de mangataka ho an'ny tompona andraikitra zay tompona andraikitra an'izay zany mba hijery manokana satria mitondra havon'ny voninahim-pirenena amin'le resaka kickboxing moa zany ny resakitsika eto de eo amin'le mpitondra eo amin'le resaka fédération sy ny tariny koa zany eo amin'le fifidividiana olona tokony hoe apetsaka tsara le izy hoe tia ny olona mafia an'le ara
de tia ny olona tokony handeha de zay no tokony hanina fa tsy variana am'le hoe resaka hoe zay manam-bola ihany no alefa fa zay tsy manam-bola mijanona de misy koa le izy hoe tiako sy tsy tiako de tokony ialana zany zay toe-tsain'zay tokony ialantsika zay fa mety mbola misy torapo hafa ve tiany seho zaraina ankoatran'ireo efa voalaza ireo sokatra be mihitsy ny micro na zavatra tiana ho ambara ho an'izay nanohana rehetrarehetra ho an'izay nankahery sy zay za aloha eto de misaotra betsaka an'ireo ray aman-dreniko nanohana na hatramin'ny farany zanjoko ny vadiko manohana be anahy foana zareo teo alafon'ny rehetrarehetra na ny eo am'resaka rezima moa mamako no nanohana na be da be satria izy manga rehetrarehetra iny kaki varotra voankazo de avy mikotrana de to de izy no eo to de alaivo daholo verina avany fa misy salade de fruits be zany eo avy mikrosy tonga de avy mihina rehefa avy mikotrana isaorako manokana izy toraka voninkazo manao anazy de maître i Philippe i Ravelsata i Arsène zay mikolokolo sy nahaizako an'izany tahaka sy tontolo zany de isaorako manokana izy misaotra betsaka fa raha tsy ianao tsy ohatry zao a tsy tafita tamin'ity resaka tontolo tahaka sy tontolo ity de mankasitraka ho any koa an'ireo club tao amin'ny club sisika rehetrarehetra zany teo amin'ny resaka entraînement fifandraisana rehetrarehetra de tohizo foana fa mahafinaritra fa zay zavatsara i zany rehefa atao e de ataovy amin'ny fo fa rehefa atao i de tsy maintsy misy voka amin'ny foana ny ariana any eny ary lavalava ihany zay fotoanantsika zay a mbola mamerina amin'ny fankasitrahana foana ihany koa ny lava na dame na Mikael fiantsoana azy daholo ireo a nanaiky ny vahiny sy ny zarazara izany lalana marobe zay notiaviny zany a teo moa izy niteny hoe rehefa any an-dafy any de faly ianao nefa ny tsisy pahita nefa mitondra ny voninahim-pirenena de izay foana ho le antom-pisian'ny historia any ampitan-dranomasina na eto Madagasikara mety zay mikatroka ao anatin'ilay tontolo ihany mahafantatra fa izay eto amin'ny historia de mezaka foana ny mizara ho an'ny malagasy rehetrarehetra indrindraindrindra ny zava-bitan'ireo malagasy zay manandratra ny voninahim-pirenena ny ampitan-dranomasina maromaro zay resaka teo zay misy ny torapo zay netiny a fa de matoko foana ny fahendren'ny tompona andraikitra izahay a amin'ny resaka fandanjalanjana sy ny fahaizana mitantana ireny klioba sy ny taranja eto Madagasikara mba tena hoe ampisandratra antsika izy fa tsy hoe iomezan'ny olona indray tsika rehefa sendrana olana anankiray isaorana foana ny teknisianina rehetrarehetra miaraka manatotosa izao fandakana izao a isaorana tahiny isaorana sama isaorana irajo a isaorana iranto a sy izay tsy voatonona rehetrarehetra ao ambony ao de isaorana ihany koa zandry kely ria izay niaraka tamin'ny dame nanotrona ny tournage taty amin'ny TV Plus Madagasikara de izay no mamarana ny fiarahana niaraka tamin'ny dame tato anatin'ny historia misokatra foana ny fandaharana ho anareo izay mazoto ivahiny mankasitraka ho andra-pitavandray ary